Fiarabana sy fitrotroana-bavaka ny filohan'ny FJKM tonga name voninahitra izany ny filoha Ravalomanana mivady. Tsy vitan'olom-baovao ny fanarenana Madagasikara, olona betraka efa sy efa nahita fahombiazana no tena ilaina. Tranona 324 lavon'ny Bariata amin'ny isa 2 no iray Ghana. Falitafahoana aminao indray ny tenako amin'ity alatsinainy 27 ny volana janoary ny taona 2024 ity. Manolotra ny arabary tomboky lahy sy tomboky vavy. Manasanao naraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny efa narahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo ary dia tontosa omaly tetsy amin'ny Coliseum ny fotoam-pivavahana hitondrana ambavaka ny taom-piasana 2024 sy ny filohan'ny FJKM mianakavy ny arabana azy ireo ihany koa amin'izao tontaona vaovao izao. Isan'ny nisongadina nandritra ny toroteny nentin'ny filoha mpanampy eo anivon'ny FJKM ny mpitandrina Zaka Andriamampianina izay nalaina tao amin'ny boky ny Salamo fahatelo amby telopolo ny 2/12 no perikio panakana ny fampianarana tamin'izany no nanoritsoritana sy nakana ohatra amin'ny zava-misy ato amin'ny firenena malagasy. Isan'izany ny makasika ny alabato, ny fampanjakana ny fahamarinana eto amin'ny firenena, ny fikajina ny tontolo iainana toy ny rano sy ny biby izay voarin'Andriamanitra. Ny mbavaka teny an-toerana ihany koa nanatrika ny fotoany Ramanome-Njanahary sy Andry Rakotomalala. Ipikola ny Collegium Anjonjombe, vao maraina tokony tamin'ny 10 ora dia efa nisokatra ny vavahady. Ny Salamo fahatelo amby telopolo andininy 12 no tenin'Andriamanitra no toriana nandritra izany, izay milaza fa sambatra ny firenena izay manana an Jehova ho Andriamaniny dia ny olona no fidiny olovany. Nahitsy ny filoha-mpanampy eo anivon'ny FJKM mateto namotsipotsitra ny tsy mety fa nanainga kosa amin'ny ijorona ho an'ny fahamarinana. Raharam-pirenena, fiainam-pirenena, firenena no ambary eto amin'ity Salamo fahatelo amby telopolo ity. Izao no voalaza amin'ny 15. Ty fahamarinana sy rariny Andriamanitra endrika ny famirampony Jehova ny tany. Ty taona 324 ity dia taona ny fifidianana ho antsika eto Madagasikara. Ary amin'izany taona ny fifidianana izany dia misy zavatra tokony ho lazainy fiangonana amin'ny mampitily ny firenena azy. Ny tokony fantatsika rehetrarehetra dia ny hoe manasarotra ny olana politika ny fisian'ny alabato. Manasarotra ny olana politika ny fisian'ny alabato. Ary manasarotra ny famahana olana ihany koa ny fisiany zany alabato zany. Isika indray ve no ampianarina fa lafo be ne zany sandan'ny alabato zany. Lafo be zany. Ray tsy maro toerana zay mitondra eo politika izay. Fa ny ataony dia ny manao an'ilay atao hoe clientélisme sy ny intimidation. Izay no ataony zay rehetra tafakatra noho ny alabato. Tsy maro toerana izy. Ny faharoa, lafo be koa ny sandan'ny alabato amin'ny toe-karena satria tsy misy fampandrosoana mety handeha eo. Ary misy firenena anankiray izay fantatsika rehetrarehetra fa fahadimy avy any amin'ny gisitra izy amin'ny laharana. Raha inona ny fen'ny olona izay entitsika, inona mba makany amin'ny volaninay? Fa androany ianao manontany olona maro fa tsy manambolany koa ny olona. Na nisy nangalatra ny volaniny, na namidy le volaniny, ka inona tsony ny hoaniny? Zany ny zavatra vokatra ateraky ny hoe tsy manjaka ny fahamarinana sy ny tsirariny. Namadibadika tahiri-kevitra riavana izay navoaka ny Banque mondiale tamin'ny septambra 2022 voalasa teo 3,3 milliards ny volo meny atsika ao anatin'ny taona iray. 3,3 milliards de dollars. Dolara ny resaka eto. Ampitomboy 5,000 ariary zay. Fa tsy zakan'le masinina kelinao. Fa mihoatra lavitra noho izany. Ny tahirina rena ankibon'ny tany fotsiny ressources minières dia mahatratra 800 milliards de dollars ny eto Madagasikara araka ny tombana. 800 milliards de dollars ny tahirika rena ankibon'ny tany fotsiny.
dia ataovany hoe fampitahany le 3,3 milliards de dollars na 200 taona aza tsy mahatratra ny 700 milliards de dollars io. Zany hoe tsy ny fanampiana mivelomana fa fampivoarana ny fiainan'ny firenena, mba hanjaka ny fahamarinana, mba hanjaka ny rariny, fa tsy rary ny tomboky ny alabato, tsy rary ny tomboky ny alatra sy ny zaravilana amin'ny arem-pirenena. Ankoatra izay dia nanentana ny amin'ny tokony ikajiana ny tontolo iainana sy ny fahaiza-mitantana ireo arena voajanahary ny filoham-panampy eo anivon'ny FJKM. Zao no lazay ny boky ny obolana fahatelopolo. Zavatra telo na efatra tsy mampandroso ny tany. Ary ny anankiray amin'izany dia ny hoe raha ny andevo ny tonga mpanjaka. Io tsisy resaka firazana an'izany fa ny andevo-karena, ny andevo-pahefana, ny andevo ny fitiavan-tena. Raha ireny ny tonga mpanjaka tsy tafavoaka isika. Fa ny olona tia fahamarinana tahaka an'Andriamanitra, ny olona tia rariny tahaka an'Andriamanitra no lazay ny mpanao salama. Ary tenenany hoe sambatra ny firenena izay manana ny Jehovah Andriamaniny, satria olona tia fahamarinana sy tia rariny no mitotro. Zao indray ny lazay ny mandiny fahafito eo. Mampivosany rano ao an-dranomasina ho toy ny atotan-javatra izy, mitahiry ny ranolalina ao an-trano fitehirizana izy. Ary izany rehetra zany no mitarika antsika eritreritra amin'izao ory itenenantsika izao. Inona zany zao biby tokony ompiana? Misy biby mandany rano a? Inona ny legioma tokony ho volena sy voninkazo tokony ho karakaraina izay tsy mandany rano loatra? Tokony eritreretiny zany, satria nainaintsika hoe jirama fa ao aminao koa manomboka io, manomboka eo amintsika io. Dia aka biby anankiray tsy fantatritsika eto Madagasikara ary eritreretina hiditra eto. Elefanta ohatra 150 kilos par jour, 150 kilos par jour ny zava-maniry lanin'ny elefanta. Tsy mifidy io na bozaka na hazo na inona fa zay dominy dia any, zay dominy dia any. 50 kilao isan'andro. Ary ny rano sotrony izy le mitroka amin'le lava orona be iny 10 litatra iny. Zany hoe firy so aminao troany ray mandeha dia lany zay 10 litatra. 150 litres par jour ny rano sotrony. Ore olona barika regny zany. Ka mampidira elefant eo dia apetrao amin'ny rano nanosy eo, herinandro dia ritra. Fa raha miopy akoho ianao, ny akoho misotro rano na be na kely azo, firy millilitre ny rano sotrony akoho, ary firy gramme ny zava-maniry laniny izay manana rano mamy ampy sy betsaka no tafita. Ary zany mahatonga ny firenena maro izay tsy ampy rano mamadika ny ranomasina ho rano azo sotrony, manangona ranon'orana, manao lavadrano sy vovo. Tamin'ny heritaona ohatrotsika nisy fanangonam-bola nataontsika rehetrarehetra teto, nahavitana vovo 2.7 tany amin'ny faritra atsimo. Vovo 2.7 mila angono ny ranon'orana io, mila manana lavadranotsika ao anatin'izany. Ary mamaky ny Genesisika riavana dia mahita hoe tany paradisa ny Genesisa misy rano tao. Rehefa makany amin'ny apokalipsitsika tapitra indray ny fotoana ny fahotana dia misy rano manondraka an'izany tany vaovao rahatr' izay zany. Sainy tsara tompoko ny momba ny rano io, fa arembe io. Ary tena fiderana an'Andriamanitra ny fahaizana mitaintana azy, satria mitovy saina amin'Andriamanitra tsika raha le voalazany hoe mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizana izy. Mila mahitantana ny rano tsika miamanakafy mba ahafahantsika tafavoaka miaraka amin'Andriamanitra. Notsindrian'ny mpitandrina zaka Andriamampianina teto Antsonjombe fa mila ilofosana ny toe-karena sy ny fiarikarena raha te ampandroso firenena. Izay no ampilamina ny fandriam-pahalemana sy azahoany malagasy asa ivelomana. Anjatra fahatelo farany hotsongainy amintsika ato amin'ity salamo fahatelo amby telopolo ity dia ny eo amin'ny andininy 470 sy 770. Tsy misy mpanjaka voavonjin'ny amarony miarahilany, ny olo mahery tsy voavonjin'ny aben'ny heriny, ny soavaly tsy azo itokino famonjena ary tsy mahavonjy ny aben'ny heriny, ny herin'ny tafika.
dia mahotenenina nitafika eto Madagasikara. Manahoana ny eriara tafika malagasy 27 sur 34 amin'ny firenena eto Afrika tsika 27e lesy antsika zany a hoe akaily zay patra dia ady amin'le matanjaka be io ianao raha 27 sur 34 retiko io ny diandran-dramana eo lalana afatrehana ny ambaran'izany ry avana dia tsotra amin'izao andro velomantsika izao manana sabatra ianao avadio angady zany manana lefony ianao avadio fanatezam-boaloboka zany manana kalaknikova ianao avadio angady-nombo zany manana baly ianao avadio masom-bolo zany zay ihany io zay ihany io zay ampandroso ny toekarena sy ny famokarana no ilifosy zay ihany io raha teo tafavoaka ianao tsy nieriny miaramila mahatafavoaka fa nieriny toekarena mandroso sy ny fampamokarana tafita aenao ny tetibola ny tafika raha atao arabaky teny zany dia ampitombony tetibola ny famokarana sy ny fampamokarana ny Suisse angahako teka ao anaty toriteny karaha tiana tafarina revana ny firenena dia ny fanarenana ny toekarena no ilifosy mafy fa milamina ny sécurité io fa mifampitanany atsika sy ny dalo am'izao e ny basy anananao ndrandray ohatra ny tsy tsara noho ny azy a masy 36 zany ny azy efa raha misy dia masy 38 ny anao masy 38 tamin'ny ady lehibe faharoa fa alefaso ny toekarena ary reny ny fampandrosoana ny firenetsika dia miena zao tsy fandripahalemana ary mitombo ny anasa rehefa mandroso ny toekarena tsy afaka nitaja-potsiny na andany fotoana amin'ny adevitra ny fiangonana fa mila mandray andraikitra ny kristianina eto mpamaranana misy toetsain'ny fiangonana zay tia nozarainy amintsika riavana nisy omby anankiray nitondraka teo amin'ny tanimboly dia nisy karazan'olona roa teo le olona anankiray miteny ombony zany io ary le olona anankiray miteny hoe esory aloha le omby zay manimba ny tanimboly izy amin'ireo kristianina iza le voalohany zany le faharoa ny toetsain'ny fiangonana tsy mandany andro amin'le hoe fa iza marina ny nandetika n'iza iza marina ny nangalatr'inona misy mpanao zany fa ny toetsain'ny fiangonana dia tsotra esory aloha le omby mitondraka dia hita ny toyana taorian'ny fitoriana ny ten'Andriamanitra dia nirosoana avy hatrany ny fiarabanany ray aman-dreny mpitandrina Dokotera Irako Andriamahasoa izay nataony fiangonana fanolorana fanomezana firarian-tsoa fitrotroana ambavaka no nataony fiangonana nandritra izany. Isan'ny nahazo fanasana ka tonga ny fanotrana tamin'ny mpino Africaine matetsy Antsonjombe ny filomarika Ravalomanana mivady. Zava-dehibe io izy sy ny fiaraha-miombavaka hitondrana ambavaka indrindra ny taona vaovao sy ny ray aman-dreny ampanahy Germano Menjanahary sy Andrakoto Malalatrany. Nanako ako ny hira fiderana ho an'Andriamanitra tsetsy amin'ny Kolegioma Antsonjombe. Amin'ny mahafilompanampy teo aloha azy teo anivony FJKM sy ny mahazanaky ny FJKM azy dia tonga niatrika ity finoan-dehibe ity ny filomarika Ravalomanana mivady no mafisiny fa zava-dehibe ny fitrotrona ambavaka ny tao-piasana indrindra fa ho an'ny ray aman-dreny ara-panahy. Fitondrana ambavaka ny ray aman-dreny FJKM nginy Pasteur Irako Andriamahasoa zay fanao isan-taona entina ambavaka izy mba vitany asany dia faharoa ny hoe fitondrana ambavaka ihany koa ny fanombohan'ny asa amin'ity taona ity zava-dehibe zany mametraka eo ampelantan'Andriamanitra ny asa rehetra izay atao dia telo ny resahany teo tena atao amin'ny finoana manana finoana daholo zany ny kristianina faharoa miasa tsara fahatelo tena makatao tsara zay teny omena sy zay sitak'Andriamanitra zava-dehibe zany. Sambatra ny firenena izay manana an Jehova ho Andriamaniny dia ny olona olovany teny finoanatra ho antsika rehetra izany samy manana ny fomba nandraisan'ny afatr'Andriamanitra tamin'ny toriteny ny tsirairay.
ao anaty baibola renge misy miteny hoe andana mitory ny teny hatrany am-paratany, zany hoe mbola tokony hotoriana ny teny, mbola tsy vita ny fitoria-teny, mbola tsy vita ny fampalalana ny filazantsara, dia mbola azo tohizina, mbola be dia be ny afaka mandray raha te handray, fa io safidy anjaranao misafidy hoe andray asetsy andray, fa anjaran'ny kristianina kosa mandresy lahatra hoe raisy fa tsara tsy misy fatiantoka. Ankoatra ireo birao ny fiangonana FJKM teo aloha dia olona manan-kaja maro no tonga niatrika ity fotoan-dehibe ity ho an'ny fiangonana FJKM. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia taona ny finoana, ny asa ary ny fankatoavana ity taona ho an'ny taona 2024 ity ho an'ny mpino FJKM araka ny toromarika ny filohany ny mpitandrina Irako Andriamaso Ami. Taona ny asa ihany koa ny taona 2024 raha ny fanazavany hatrany. Ho an'ny FJKM manokana dia ny FJKM no mitantana ny FFPM ary hitondra ihany koa ny FFKM fifandimbiasa mpitondrana toy ny mahazatra izany raha ny fanazavana ihany. Filamatra koa dia ny hoe fiangonana maitso isy vokatra tsara ho an'ny firenena. Manomboka amin'ny saina sy ny fiaraha-miasa amin'Andriamanitra izany. Afatra telo no voalaza ho an'ny andraikitry ny mpino FJKM amin'ity taona 2024 ity. Ny tatim-baovao tateriny Jarmanomenjanahary sy Andrakoto Malalatrany. Ho taona tsilovy ny mofinaina ity taona 2024 ity, araka izay voasoratra ao amin'ny Genesis 2:2, andeha patokina an'Andriamanitra ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra no azahoana misitraka ny ari-pasoavany. Ny asa rehetra atao amin'ny andavanandro no ahitana fampiara-miasa amin'Andriamanitra, izany hoe asa tsara. Mila misafidy koa ny kristianina na andeha ho amin'ny fankatoavana n'Andriamanitra dia ho velona na tsy ankatoa dia ho faty. Ty taona ity dia voalohany indrindra ho taona ny finoana. Ty taona ity dia ho taona ny faharoa ho taona ny asa, ny faharoa ary fahatelo ho taona ny fankatoavana, ho taona ny finoana ity taona ity. Hahatsiaro ianao fa tsy nisy ianao raha tsy nisy Andriamanitra, tsy nisy ianao raha tsy nisy Jesosy Kristy izay nahariana ny zavatra rehetra sy nahariana antsika koa. Ka tsy adaladala ianao handeha rery fa hiaraka tsara amin'ny Jesosy Kristy amakivaky ity taona ity ary handeha amina fahatokiana an'Andriamanitra izay manankarem-pahasoavana hitondra ny fiainanao. Raha miresaka Genesis io mofinainantsika io avana malala tsy nisitrahan'ny olona izay tsy niaraka tamin'Andriamanitra zany. Vao niala tamin'Andriamanitra ny olona dia voaroka niala tao izy. Miarary amin'Andriamanitra ny orena tsara aza miova. Fa tsy taona finoana ihany ty taona ity, fa taona nino koa iaho? Taona miasa. Miasa tsika avana malala ka mba ho asa tsara no atao, fa tsy ho asa zara fa vita avana malala. Hanomeny tsara indrindra isika eo amin'ny fanatanterahana ireny asan'Andriamanitra. Ninona sehatra misy antsika dia hahatsiarika hiasa amin'ny fahatsarana rehetra. Ary veriko eto satria mety tsy ho tafaveriko any amin'ny hafa-tsony. Hoy amatsanareo manao hoe miasa tsika miaraka amin'ny Jesosy ary rehefa hiasa dia miasa tsara. Dia ahoana ny toyiny? Rehefa tsy asa tsara, mipetra tsara. Rehefa hiasa dia miasa tsara, fa rehefa tsy asa tsara mipetra tsara. Fa misy asa anankiray nampahatsiva ny Genesis antsika davana, hitandrina ny sa. Dia anterina eto ny antso zany. Ny amin'ny fanapahan-kevitry ny synode lehibe, ny amin'ny fambolena ala ataon'ny FJKM. Fiangonana maitso, sekoly maitso, tontolo maitso, Madagasikara maitso no filamatra izay tratrarintsika avana malala. Ka miezaka tsika mamboly fa mba manara-maso koa izay voavoly. Ambara teo manao inona voninkazo tsy dia mandany rano be loatra. Fa misy foana ny azo ambolena ka reny le ohatran'ny tsilo reny zany ohatran'ny vao zany reny tsy dia mila rano be loatra reny. Matanto mahita tsara mba mambolena re. Ambarany tsara manao hoe raha katonareo, raha katonareo velonareo fa amin'ny fotoana inananao vao ny azo nandrarany aninao izy ho fato tokoa ianao. Ao anatin'ny fankatoavan'Andriamanitra ihany misy ny fiainana. Rehefa tsy ankatoavana n'Andriamanitra dia fahafatesana no hitariavana malala. Dia misafidy tsara tsika mianakavy andeha amin'ny fankatoavan'Andriamanitra dia ka ho velona. Sasanatria tsy andeha amin'ny fankatoavana azy ka ho faty. Safidy men'Andriamanitra antsika zany avana malala. Anisan'ny fomba hijorotsika ho vavolombelona hampandroana ny firenena sy ny fiarahamonina. Anisan'ny fomba anomanantsika ny asan'Andriamanitra rapetina amin'ny FJKM ny fitrandrahantsika ny rano araka ny toviteny teo. Isan'ny fanambinapetraka tamin'ny taona lasa indry ny fananganan'ny fiangonana sekoly miisa 120 am'zato
manerana nosy, izany hoe sekoly telo isaky ny synodam-paritany fito amby telopolo. Atreto dia 170 no efa tafajoro. Efa tany fahatsangana ihany koa ny Université FJKM ao Mahajanga sy Vakinankaratra. Sarobidy ny fanabeazana, fitaovam-piadiana mahery vaika anovana sy fototry ny fampandrosoana. Ny sekoly 170 io kaja 170 io ravana tena tsotra be mihitsy. Manana synodam-paritany 7 amby telopolo ny FJKM eto Madagasikara, Tsirasara ny any Frantsa 7 amby telopolo. Ny kajana eto ampianakitra ny Foibedy zao, ireo synodam-paritany 7 amby telopolo ireo mba samy mandrona sekoly telo avy ato anatin'izao fiam-pitom-piasana zao. 7 amby telopolo amby tombona telo no manome 170 fa amin'ireo sekoly 170 aolon'ireo 170 no efa voaorona ankehitriny. Fanabeazana no anankiray amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika indrindra hanovana izao tontolo izao. Ary marina izany, nareo izay kamokamo mandrona sekoly io mba mifoazo amin'izay. Andao ry havana, ny sekoly efa miorina velomina tsara, toanana tsara, ary ny toerana tokony anorenana sekoly atao inona? Anorenana sekoly. Anisan'ny antom-bavaka efa nangatantsika hoe tompo taio mba hanangana université telo vaovao FJKM amin'ity tompony farafakely. Faly milaza aminareo ry havana malala fa efa voaorina ny université FJKM vaovao ary Vakinankaratra ao tampon-tanàna n'Antsirabe ankehitriny. Dia mitsodrano andreo tsika mba hiasa tsara sy ho velona tsara. Fantatra moa fa nanao ezaka hanampiana ireo mpiray tanindrazana amin'ny fiatrena fotoatsarotra ny FJKM. Nanentana ireo mpiray finoana ny mpitandrina Irako Andriamaso Ami anome maimaimpona ho an'ireo malagasy. Manana tombony ny mpitondra fanjakana ankehitriny, manana ray aman-dreny manitsy sy mananatra toy ny ray aman-dreny ara-pinoana. Raisin'izay tandrify ary azo ataony mifanantona mifampiresaka ho ny mpandrindra nasionaly ny atoko HVM raha misy ny tsy fifanarahana. Tokony ajaina nefa ny olom-piangonana hoy kosa ny nambaran'ny solombavambahoaka Todisoa Andriamampandry fa tsy fanaratsiana no atao betsaka, tsy tokony raisina ho fankahalana sy fanenjehana rahateo ny zava-nisy omaly. Fanadihadiny Ravirazafy Mahina sy Tokitra Marla. Nasika ny faneho-kevitry ny solombavambahoaka vao fito amin'ny boriboritany fahaenina fanaja ny ray aman-dreny mpiangonana ka tsy tokony aratsiana sy enjehana amin'ny tamazotra ny serasera. Ny antefa tamin'ny tsiraray ny toriteny omaly ka tokony handray izay tandrify ny avy ny tsiraray, tsy handray izany ho fanenjehana na fanaratsiana fahivoarana kosa. Tsy tena naran'olona izy nandray ary fa ny sasany matsiaro voakitika voatoana noho ny asa nataony angamba dia voatsindrona ny fony na tsiaro tena hoe za zany na izay zany. Ny mpitondra filazantsara ny pastera na ny moperange dia manabe izy dia manitsy izy mitondra ny teny n'Andriamanitra izy mananatra rery ho an'ny vahoaka malagasy sy ny mpitondra. Soa ary tsika mbola misy azy indrindra amin'izao fiainana tena hoe krizy sy mafy zao mba mananatra sy manitsy ary manoro-hevitra mba afahantsika manitsy ny diantsika sy ny zavatra ataontsika ary mbola nitondra-bavaka izy mankahery tao anatin'ireny ka tokony ankasitraka azy no atao. Ilaina zao ny fifoazam-panahy ny fitondranam-bavaka fa mampalahelo ny ataon'ny mpitondra fa dia manenjika an'ilay mpitandrana sy ny mpitoroteny sy ny tondram-bavaka ao anatin'ilay izy zavatra tsy fanao zany. Ary jereo zao misy tompona andraikitra nge zao dia miteny izy hoe tena tsy mety reny ataon'ireny zao nefa jereo na ataonao nga mety mba jereo aloha ny tenanao jereo nyty délestage sy ny rano tapaka ity ka amiko zany dia mankahery aho ny pastera izay nitondra ny teny sy nitondra ny fivavahana sy ny FJKM sy ny FFKM ary ny fiangonana rehetra tsy akanavaka eto Madagasikara. Ilainy nareo raha sy teo nareo dia asa fotsiny angamba ny zava-misy eto Madagasikara ka ho an'ireo mpitondra izay nanakina zany ny FJKM milaza azo zanaky ny FJKM rehefa tsy mety aminao le izy dia mahazo miova finoana nge ianao soanao zany. Tombony ho an'ny fitondram-panjakana ny fisiana ray aman-dreny manitsy toy ireny. Azo atao tsara ny mifanantona mifampiresaka raha toa ka nisy fanafitohinana tao anatin'izany. Fiangonana ane velona ara kristianina ianao milaza kristianina rehetrarehetra tao mandray azy. Za zao toy izay manana tombo ireo mpitondra ireo satria raha raisiny ho anazy zany dia mampiezaka azy anitsy ny dia fa lasa jamba ny fahefana sy ny arena ananana izy raha ohatra mieritreritra fa fanenjehany reny zava-misy reny. Ny fantrana ve tsy misy eto, ny tsy fandripalemana ve tsy misy eto, ny aratra tamin'ny fifidianana ve tsy nisy ary mety mbola isy raha mbola zao mitoy.
ataoko hoe tena manana rezika izy a sady mpitondra no kristianina mieno zany tenin'ny ray aman-dreny zany mba novana ny dia fa tsy raisina hoe fanenjena anay zafady sokevitra lehibe zany efa tanany andraiky ny fiangonana ary tsy vaozao zany fa ny toko hoe ny fahaizana miara-miaina amin'izany a raisinao zany a ho tenina ray aman-dreny dia mifanantony ianao hoe inona ny azo atao fa raha ohatra izy miteny hoe zavatra fanenjika indreny reny zavatra tsy misy ireny dia ozy aho hoe sady jamba no marenina zany ilay mpitondra toy ireny a ka tsy malala ny fahoriany vahoaka hatramin'ny omaly niparitaka atao amin'ny tambazotra ny tserasera ny fanohikevitra samihafa nisy tamin'ireo akaiky ny fitondrany ny laza ho tohina ary naneho ny heviny koa tao amin'ny tambazotra Facebook ny akamarony kosa dia nakasitraka ny filazana ny marina miara-manaiky fa ady tsy andraikitry ny fiangonana izany. Ny fo tamin'ny torimasony ny vahoaka ny Toliary tapa-kevitra fa olona betraka efa sy matotra rapitan-tanana ary efa hita ny fahombiazany no ilaina navitra ny Madagasikara amin'izao toerana misy azy izao mafy tena mafy ny fiainana ankehitriny no ny tsy fahaizany fitondrana sy ny ekipany ka resy lahatra amin'ny filomarika Ravalomanana no ny traika efa ananany. Fanadihadiany Asinandriamalala sy Mathieu Prince. Tahaka ny faritra rehetra manerana any Madagasikara, ny fiakarany vidim-piainana, ny fidinan'ny fahefa amin'ny vidin'ny malagasy, anisan'ny miaina izany hirifiry sy azo fijaliana izany isan'andro ny mponina eto Toliara. Ole vola miditra tsy ampy tsisy. Fiainany misontra iaby, clean zao telondrato, savony zao fa arivo raiky. Ole vola miditra tsy ampy. Dia zay mahatonga olo tsy ampy sakafo. Zara misakafo indreo fa tena sasany dia efa miaritra dia ariva vao misakafo. Zarany koa dia soso be rano, zay fotsiny tena mafiady eto. Tapatapaka izao koa, vao ny maray zao mosenjely andalo mitsinjo ely tapaka 4 fois zao ny maray le. Tanikako hoe inona zany zao zavatra vita fitondram-panjakana ho anareo taty Toliara. Raha ty moa mpanahira nareo monja mety voasambotra zay raha fa Toliarareo ty fa grave mare. Fa nefa zavatra misy réalité, njareo zao mahazo mijery, io kanja mety rakireo tsy vita. Tsy vita kanja mety rakireo. Nanita tena le raha misy ataonao fa tsy important zany. Tsy mahavitry vahoaka, le vahoaka tena mijaly eto. Ay, le fenety Toliara aloha tena mihamafy amizao. Mihamafy satria le vidim-piainana fa tsy hay volagny. Indrindra zany fa reo hoe le mpitondra fanjakana, le Toliara ne atao tsy darina. Satria zany hoe misy ato le vavarano anay ho an'ny ferena. Io resaka mampanaintaina anay satria zahay nanay zao zany tena mandranjira ananjy. Dia ahoana rehetsiky fanjakana amizay? Ny totofana dia ny totofana tsotsotra avao. Ohatra hoe na lemilembika antsoro. Dia zay zany hoe ny raha iangavianay zany hoe mba mila manaitra an'ireo be satria fotoam-pahavaratra aloha amizao. Mandeha fotoan-tsarotra ny Toliara sy dia hoe mahandry anjirana ananjy Toliara amizao noho zay zay fiketraketraky ny vavaran'ny ferena. Ahina hiakatra aloha izy amizao satria ratiny ary fanina tsy matanjaky sady namboamboarina avao moa zao zara fa vita. Fa tokony tohiza hatraka amin'ny fiainan'ny vahoaka aloha tonana rapenitra koa. Satria zahay na hitanay mbo misy lalana atiky aminay mbo tsy vita pavé, tena nampotaky. Satria zany reo mpanao fanjakana la vao mijery atiky amin'ny vily atiky no jereny, mandalo avao fa tsy tsongobory io. Teneno reo, mandalo avao lafa avy io reo mandalo avao tsongobory reo. Ampanavy mokasin. Fa hitandreo hoe aya le pavé tsy tonga atika aminay atiky io. Dia mahavahoaka anay moa dia hoe fitarahiny anty anay hoe zava vidin-draha eto zany dia hoe miakatra sy aby amin'ilay fiaigna. Oro fidiram-bola ary asa tsy misy. Dia be da be zany le Toliara sady surtout le mpamaraky Toliara. Dia be tsy agnasa. Dia ampiresaka zay hoe mbo miakatra le fiaigna. Dia ino moa to hamparay zao? Dia mety hangalatsy. Fantaniana tsotra miantefa mivantana amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo no napetraka ny sekretera jeneraly ny Antokotim amin'izao akatoko ny toam-pifidianana izao. Mbola zakanao ve ny fahoriana mahazo ny manodidina anao? Mbola zakanao ve ny mijery ny ankizy madinika zanaka malagasy tsy miditra an-tsekoly intsony, tsy misakafo fa zary-pangataka sy mpanao lalana? Zakanao ve mijery ny zanaka malagasy zay ao anatin'ny fahafatesana no tsy fahandrari-tsakafo ary vokatra ny tsy fahasalamana tsy zarizary dia mato azy? Zakanao ve ny mijery ireo raim-pianakaviana, renim-pianakaviana hiara-ny fitsaram-bahoaka satria tsy mahavelona intsony ny ankohonany ka lasa manaonao foana?
very mihitsy ny asina mahaolona kehitriny ka ny vahoaka malagasy ray manontolo mihitsy no lasa zary-pangataka miandrandra zao fanampiana vatsy tsinjo vatsy isan-karazany zao fa tsisy tsony ny asany mahaolona tadio anefa fa misy tompona andraikitra mahatonga ny firenentsika amin'izao toeran'izao tsy tongatonga ho azy zany fa misy ny tompona andraikitra mbola jerentsika fotsiny ve ary mbola avela hanoy an'izany fampitehan'ny fireneny zany ve ny olona tompona andraikitra amin'izany fanampitehana ny fireneny zany tao-pividiana ny ity taony ity miverina mivahoaka ny fahefana aoko sika tsy anaiky raha tsy tena miverina mivahoaka izay fahefana zay aoko sika anentana ny vahoaka mba hay ampiasa izay fahefana sy zony zay anentana ny vahoaka fa loza mitatao an'ny firenena ny tsy fanatanterahana ny zoany ary indrindra ny famarotana n'izay zoany zay amin'ny zavatra mandalo ihany ka hitera-doza ho an'ny firenena 5 taona manaraka indray tsy vitany olom-baovao mihitsy ary tsy ho vitany andrakandrana ny fanavotana ny malagasy amin'izao fanitrana lalina iainan'izao olona efa navitana mpandrosoan'ny Madagasikara navitana mpiakatra ny arikarena fahobe izay no ilain'ny malagasy aloha amin'izao fanitrana mankitsikitsoka izao dia ny eritseritra zay fa toy ho fotsatsoatran'izao zany no profil tokony hananana izay filoha zay voalohany aloha filoha ampy tsaikefa filoha tena tonga dia miasa fa tsy filoha mbo hitsapatsapa mbo tsy hay njaho tsiboko njaho bokobokonantitsy ny firenena nefa efa latsaka ankady tsy mila kianjakanjana ny fitondrana ny raha-pirenena fa efa mijaly loatra ny vahoaka filoha azo antoka fa hahomby satria efa hitatsika ny fahombiazana tamin'ny fitondrany teo aloha filoha ho atokisany fianakaviam-be iraisam-pirenena sy hatokisany mpamatsy vola filoha afaka hiady amin'ny kolikoly sy ny fahalovana rehetra izay misy amin'izao fotoana izao ny olona manana an'izay profily zay hany no afaka hanarina amin'ny fomba faran'izay haingana an'ity firenena ity ka mipetraka eto ny fanontaniana iza ary io olona io apetrako aminareo ny fanontaniana ny filoha ravalo manana irery hany no mahafeno an'ireo fepetra rehetrarehetra izay no lazaiko teo reo raha izay fitsidiam-patra natao ny filomarika ravalomanana manerana any Madagasikara izay ny jerena dia nitombo ny fitiavam-bahoaka azy ary vao mainka hanampitombo ny fitiavan'olona azy ny fasahiny ny atrika ny sakany mpitandro filaminana teto tontolo ary rehefa notsenay ny vahoaka ny tenany tamin'ny fotoana iny tokoa mantsy no nampisehony ilay ambetiteniny fa manana fasahiny izy ary manana tanjaka sy heritsika miatrika ny zava-tsarotra rehetra ary tafavoaka mpandresy niaraka tamin'ny vahoaka ny vavaon'ny raharaham-pirenena izay hatrany dia anjara ny senilo mitondra vahaolana ahatanteraka ny fifidianana amin'ity taona ity hoy ny mpandrindra nasionaly ny atoko HVM Rivo Rakotovao mipetraka hatrany Yaya ka manaraka efa fotsiny ihany ny olony seni fa tsy manana fahavononana anara-dalàna raha ny fanehoan-kevitra hatrany raha vorazafy mahena sy toky raha marola hatrany manamafatrany eo anivon'ny seni fa tsy ampikarakarana fifidianana filohampirenena 520 miliara ariary natokany fitondram-panjakana anomanana izany fifidianana izany no amin'ity taona ity miverimberina ny feo fa tsy isy ny fifidianana izany masotombony amin'izany aizany fanajana ny lalam-panorenana raha izay tokoa no hitranga asaika midangana ny teti-bola ho an'ireo ministera sy ireo androm-panjakana toy ny an'ny ministera ny fanatanjahantena dia nampitombona 7 miliara ariary ny teti-bolany ho fanomanana ny lalaonosy amin'ity taona ity ny jirama izay mampikaikaika ny akamaroany malagasy mahazo 20 miliara ariary mihoatra ny teti-bola natokana ho azy sombony any anefa ireo asaingy toy ny atao ambany zavatra ny volan'ny seni izay ankina ny fiainam-pirenena ho avy tsy manana ny farivatenany mihitsy ny seni fa dia manaraka ny bokiny fotsiny
dia ny azy zany zao dia tsotra miala kamorana fotsiny izy hoe satria tsy ampy ny vola dia tsy atao ny fividianana mba azo ny atsaina ve ny vokatra zany eto amin'ny firenentsika tsy fanarahan-dalàna zany fa nitsakitsahana lampanondrenantsika zany nefa nitaritina lalatsaina hoentiny seny amin'ilay izy dia mampieritreritra ary manamafy ny aya amin'ny ireo olona mpitantana ny fividiananareo azo eritreretina daholo zany izy manana tombontsoa raha tsy mandeha ny fividianana tsy ny mpanohitra mihitsy kosa aloha satria izay dia efa hoe atao ny fividianana fa amboarina reo fepetra maro samihafa na lalàna na didim-panjakana sy ny sisa mba hahafana manatsaratsara kokoa tsy isika rery miteny an'izany fa miteny an'izany ny mpiara-mombonantoka miteny ny fiangonana miteny ny mpisehatra rehetra ny mpitsirika ny resaka fividianana afa-tsy ny fitondram-panjakana rery tsy anazy nefa ny fividianana tsy any fanjakana ny fividianana fa nisy ampikarakara fotsiny izy ary fa ny olona tena manana ndraiky tamin'izany dia ny olona ny antoko politika izay mieritreritra foana fa andray anjara amin'ny fividianana avy telo eo ny teti-bola ankehitriny izany hoe manodina ny 700 milara ariary anoany ny vola takiany seny anatanterahana fividianana misy ny basket fond saingy tsy mbola misy resaka izany hatramin'ny androany toy ny fivoahany tety androm-pividianana izao fitondrana izao no tena nampiditra fiangonana tao anatin'ny politika hoy ny miara-manonja androany tsy tokony arary fo amin'izay afatry ny fiangonana mihitsy ny mpitondra satria dia adidin'ny fiangonana raha teo ny manitsy izay tsy mety hohatra ny fanazavana nanamafy ihany koa moa ny miara-manonja fa ity taona ity no taona ny fanovana ho an'i Madagasikara amin'ny alalan'ny fividianana izay ho atao mamintina amintsika ny fandaharana tamin'ity androany ity ary Injavandremahefa sy Tahirinaina. Tsy tokony arary fo amin'ny afatry ny fiangonana tahaka ireny mihitsy ny mpitondra fanjakana raha tena manao ny marina sy mahay mitantana ho ny miara-manonja. Akoatra ny adidy-masina izay ankinina amin'ny fiangonana mantsy dia manana andraikitra goavana amin'ny fiainam-pirenena ihany koa ny fiangonana. Izao fitondrana izao raha teo ho ny fanazavana no tena napiditra ny fiangonana tao anaty politika ka tsy tokony hanao fihetsika tahaka izany izy ireo. Fa rehefa inona ny nataonareo hoe miditra amin'ny politika le fiangonana? Fa tsy nareo ve napiditra an'le fiangonana tamin'ny 2009 tao anatin'ny politika nanokam-panjakana dia nareo niantso ny fiangonana nandamina teny amin'ny episkopa dia avy eo mbola tonga teny amin'ilay etsy maro be ny tonga ny fiangonana ny olo fiangonana natsona teto foana ny fiangonana andamina firenena ary ohatran'izany tamin'ny 2015 fa indray ny naseho an'Andriamatora Rajaonary Mampianina fiangonana niantso fampivondronana fampihavanana dia ny ekeny rehetra izany na filoha Rajaonary Mampianina raha tezitra tamin'ny mpanaradia azy fino ny ty ataonao ty monsieur le président fa andehanao iny ianao izara fahefana amin'izy ianao hiavana amin'izy ianao izy mpanaradia azy fozy ny Rajaonary Mampianina ilain'ny fitantanana ny fireneko ny fahamarinana ilain'ny fitantanana ny fireneko ny fananana crédibilité mazava tsara ary isiny reto filoha teo aloha na avy nitantana teo aloha reto ary voaingany nareo nasainareo naminamina ny zavatra tsisy tika le zoana tamin'ny Covid-19 exploitenareo lay tenin'Andriamanitra le exploitenareo le boriboroka mpaminany avy any Brésil hatramin'ny daly ny vaovao tonga apôstôly ampiakarinareo fa hita lavitra hiteniteny faminaniany zavatra tsy fatapatatra fa itony olona ny teny omaly tony pasteur docteur en théologie mba hainareo ny dikan'izany théologiana dikan'izany sady mijery izy no votoatiny zavatra mbara amin'ny baiboly no mijery ny endriky ny fiarahamonina misy ahafahany mampita hafatra dia manitsy ny dia tompoko ny ataonao manatsara zavatra tokony hatsaraina no ataonao fa tsy hanendrika hoe mampiditra politika rehetra. Akoatr'izay nanamafy ny tokony hamohan'ny mpitondra ny tety androm-pifidianana ao amin'ity taona 2024 ity ihany koa ny miara-manonja. Efa miandry fatratra izany ny mpisehatra sy ny vahoaka malagasy mila fanovana ho ny fanazavana. Dia niandry 2023 ary zay no takina mihitsy avoay daty mpifidianana tety androm-pifidianana ahafahana rehetrarehetra miomana satria ny fifidianana ihany no ahafahana mitantana nyity fireneny teraka ny tokony izy fifidianana madio sy mangarary zay takin'izay ny amin'ity tsy azo ekena tsony tompoko zany hoe fifidianana isin'ny alabato na fanodikondonana ny safidim-bahoaka zany io aza mieritreritra tsony zay mbola hoe eritreritra eny anao zavatra tsy mety eto amin'ny tany sy firenena fa ty 2024 ity tena taona
tena hoe ady ho an'ny voaka malagasy taona tena isafidiana voaka malagasy indray a zay hitondra ny tany sy ny firenena ary zay hoe vahoaka maro anisan'ny fidy zay a de tsy anaiky fanodikodonana valim-pifidianana ntsony a satria zay ny resaka eny hoe zay namana faliry a eny amin'ny bazy eny a eny amin'ny vahoaka zay idinany teneny fotony eny a ka tsara ihany no mametrapetraka an'izay sao de mbola misy mieritreritra an'izany fa reo vahoaka reo mihitsy a no tsy anaiky an'izany ntsony a eto amin'ny tany sy ny firenena. Voaresaka tao anatin'ny fandarana androany ihany koa moa ny lafiny toe-karena ny politika ary ny sosialy amin'ny ankapobeny. Ny vaovao mifandraika amin'ny sehatry ny asa kosa indray dia mitoy ny fitokonana eo anivon'ny sampam-pitaly avy ny sampandrara misahana ny mahaolona eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena na ny menina izany mikatso tanteraka ny asa amin'izao fotoana izao tsy misy mangirana ny dingana sy ny fitakiana nataon'ny mpiasa tsy misy asa mandeha na dia ny kely aza ho hiatrany ny fanampavao ny verimaina fotsiny araka izany ny pila rahateny any toerana ho an'ny androany ando miaratiana sy Manora Andriamalala. Tsy mbola hita ny marimaritra iraisana mitoy tsy misy fiavarany ny fitokonany mpiasa sandika ao amin'ny DRH menina hatramin'izao. Efa nisy fanantonana ireo tompon'andraikitra mahefisana mbaratongany saingy tsy nisy nahitam-bokany izany raha ny fampitambo avao. Ny sampandra misahana ny fampidirana mpiasa sy famondra-toerana ny miasa fa ny ambony nananjanona izany toy ny sampandra misahana ny fifanarana arak'asa hatramin'ny fisotrondronono sy ny famoam-bola. Nanamafy izy ireo fa tsy handray ny asa na faran'izay kely azy na ilay antsoina hoe service minimum raha tsy mivaly ny fitakiana. Ny verimaina fotsiny manoloana izany ireo pilarara tonga teny an-toerana diso fanantenana ny amin'ny zava-misy ka mitaky ny amin'ny olona ny mpiasa manao fitakiana mba tsy hampisy fitraikany amin'ny hafa. Avy ny fianaratsoa ato dia efa tonga tamin'ny larbiala zany dia lakamisy teto zoma teto latsinainy izao dia mbola en grève foana ry zareo. Dia ndeha hodimaina zany zao misy demande dénomination saika hoe karakaraina ka i madame sitraka io mihitsy mitondra an'le dossier avy any dia zay nefa nisy tsy eo satria dia raha zany ne hain'ny inona hain'ny ministère dia tokony sy grève ry zareo ka raha ohatra hoe mba mora atao le fivahan'le inona fivahan'le olana dia leo vahana. Efa nandeha tsara ny dossier tamin'ny voalohany niraisy ny tady tsara ara-dalàna misy dia efa tany amin'ny finance efa tany amin'ny contrôle financier efa niverina tato dia efa nivoany zany ny sisy any amin'ny faopy dia voaka sisa no tia mikaso ty le izy dia izay tompoko no hangatahako fanazavana aminareo nareo tia manao grève tsy fantako moa ny tena hipotoran'le grève fa ny anahy ny fitarainako no apetrako aminareo tompona ndraikitra fahefana hoe mba tokony mbo jerenareo akaiky zany le moa mba na be anitra fampisotorinono zany anefa tokony mbo jerena akaiky anay zany anay efa antitra efa etsy koa ny tsy fahasalamana dia izay zany no tena ilako mba hoe hijerevanareo akaiky ny momba ny voahan'izay vola keliko zay. Verimaina zao raha ohatra ka sy voavaha eto ny olana dia verimaina tsy fantako nahoana ny fandehany nahoana ny fandehany fa dia tena efa tapidalaka le fa eto ny mba nanao fanantenana farany hoe ahoana ny tena fandehan'ity grève ity ahoana ny fandehan'ny efaran'ity grève ity. Ratsaivina ny fanisorana tsy nisy antony mazava ny chef de service de la gestion administrative des personnels tao amin'ny DRH no nitarika ny olana ary tsy ekeny ireto mpiasa ireto ka nitarika izao fitokonana izao. Olona tsy mahafeny asa no nasola azy ka tsy azo ekena ho iny fanazavana. Takiny sandika raka izany ny amoana tsy misy fepetra ny didim-pitondrana laharana 703 sy 3 alina para 2020 tamin'ny 18 Desambra 2022 lasa teo izay nanesorana ny sefiny service io. Takiny sandika eto amin'ny DRH menina tsy misy atakandro ihany koa ny amerinana azy amin'ny toerany indray ho ny solitera ny sandika no iviny menina. Mbola ny mamafisiny ity sandika ity ny tokony andravana ny cellule d'appui izay rafitra tsy ao anatin'ny organigramme akory ka tokony averiny amin'ny service tsiraray ny asan'ny cellule. Any amin'ny faritra kosa indray dia tsy mbola nahitam-baolana ny karaman'ny mpiasan'ny zotra an-dalamby FC hoe mampitohy ny fianaratsoa sy manakara mandrak'androany. Tsy mampiraika ny mpiasa akory ny fahatongavany ilay loha masinina. Mbola nitoeraka izany ny fitokonana ary mbola tsy verina hiasa ny mpiasa raha tsy voaefa ny karaman'izy ireo. Nanao ny fanadiadiana ary fangisay José Lito MBS Manakara. Ny ogaogana eran'ny tambazotra sy ny fahitalavitra, ny fatongavany ny lokomotiva izay ao ampiasay ny zotra an-dalamby FCI
avy amin'ny orinasa Madarel. Araka ny fanadidina izay nataonay tamin'ireo tompon'andraikitra ty Manakara dia mbola tsy fantatra mazava na ho an'ny FCE tanteraka ity loha-masinina ity na mbola indramina fotsiny ao amin'ny orinasa Madarel. Ny vaovao mahakasika an'io aloha zany dia mbola tsy mazava tsara aminay hoe hofainana natolotra ho an'ny lalamby, fa ny mahakasika anazy aloha dia efa tonga ho Fianaratsoa io lokomotiva io, ary efa vita petaka ny rehetrarehetra, zany hoe vita montage zany, efa nanao essai ihany koa fa mbola tsy mandeha loatra amin'izao. Na izany na zany aza hoe ny chef de gare eto Manakara dia mbola mitokona ny mpiasa avokatry ny tsy fandraisaka rano nandritra ny 13 volana. Araky ny fitakiana nataon'ny mpiasa moa zany dia resaka karama no olana, ka ny vaovao azonay farany tamin'ny lehibenay ny Fianaratsoa dia miandry an'izay karama izay ny mpiasa hatramin'izao alohan'ny iasana. Syndicat moa zany amin'izao no mitondra ny FCE amin'izao hatramin'ny nanomboan'ny grève générale, dia araky ny baikon'ny syndicat izay mitondra anay amin'izao dia mbola tsy miova hatramin'izao fa tsy hiasa mihitsy ny mpiasa raha tsy voaray io tamin'ny karama io. Raha kotiana volana janvier tsika izao dia efa herintaona mahery ray volana angamba zay, satria mois de novembre 2021 ny farany voaray. Araka ny kabarina taon'ny filoham-pirenena nandritra ny fandalovany nitokana foto-drafitrasa teto Manakara dia ny fanoloana ny tale général ny FCE misy anova olana amin'izao fikasoan'ny zotra izao. Mbola tsy tantarasa aloha izany ankehitriny araka ny fagnambarany ireo mpiasa hatrany. Iny moa kabarin'ny président iny dia tsy haivaniana iny fa dia miandry ny vaovao izay mbola ho arosony ao, satria dia niteny moa izy tamin'iny fa hosoloana ny DG, izay ny henoko tao amin'ny kabary aloha tamin'ny fandalovany teto iny. Ny mahakasika ny hoe fanoloana mpiasa ao amin'ny FCE aloha mbola tsy nisy resaka hatreto aloha, sady mbola tsy nisy koa ny peta-drindrina na ny vaovao mahakasika an'izay avy any amin'ny ministera. Dia mbola anatin'ny miandry an'izany rehetrarehetra izany daholo zany izahay, ka tsy fantatra na izany aby no mahatonga ny ino moa izy ity ny mbola tsy mampandeha an'ity zotra ity. Misy fiantraikany ratsy amin'ireo mpiasan'ny zotran-dalamby FCE izao fikatsoana izao, sy indrindra ihany koa agny tsy fandraisana karama nandritra ny 13 volana izay araka ny fagnazavana hatrany. Ny fiantraikany dia tena maro, indrindra fa mizaza be dia be ny zanaky ny mpiasa ny tsy mianatra tsony amin'izao. Raha ohatra ka hanapirofony izany aza isika dia afaka mandeha, misy cité marobe ao tao amin'ny eto Manakara fotsiny, ankoatran'ny any Fianaratsoa be dia be ny tsy mianatra tsony ny zaza. Ia tsy teny ny any anaty vilany tsony sy ny amin'ny fiainana any andavanandro any, fa izay aza moa tsy vita dia vao may move. Tsy ireo mpiasa mbola am-perinasa ihany no manana olana amin'ity raharaha FCE ity, fa na ireo mpiasa efa misotro ronono koa aza dia mitovy tsy misy anavahana amin'ny olana mahazo ny orinasa FCE io. Tena misy olana dia olana tokoa eo aminay mpiasa misotro ronono, satria amin'ireo namanay izay efa misotro ronono zany na vita be tato amin'ny orinasa nefa nody mandry mampalahelo zany. Amin'izao koa zao misy marary mafy tsy afaka, tsisy azo atao zany dia tena mijaly anay zao, tena hoe miatra manaina zany ny fijaliana mpiasa misotro ronono amin'izao fotoana izao. Miandry vahaolana amin'ny fitondra ihany anay nefa ohatrany miantso tany ary andefitra zay amin'izao fotoana izao. Fa mangataka ny fitondra mahefa anay mba mahaolana haingana diaingana fa mijaly koa mpiasa misotro ronono. Mankahery ireo vahoaka rehetra andalovan'ny zotra FCE ity, araka izany ireo mpiasa ireo fantatry izy ireo ny fahasairangana nefa ny ekipa sy mbola lamosina ho izy ireo. Ny asa tao eny kianja raha teo tsy vitan'ny olo mosary sikere ka dia miandry ny rariny izy ireto hatreto. Mpiasa mamelombady amanjanaka maherin'ny 200 eo eo ireo voakasiky ny tsy fandraisam-bola ireo. Maro ihany koa ireo nampiala ny zanany an-tsekoly vokatry ny tsy fisina. So ihany rehefa efa mba hifarana ity fitondrana amin'ny joro ity, fa raha izao fahasairana-bahoaka izao no mitohy dia soa fotsiny zavatra ho isy eto Madagasikara. Ny vaovao amin'ny sehatry ny asa izay hatrany ary dia tokony atao vaindondrarany mahaolona izay vao irosony fanjakana ny laharam-pahamehana hafa ao anatin'ny fahasairana tanteraka ny mpiasa ankehitriny. Hoy ny nambarany avy eo anivo ny Valabe ny firaisan-kina malagasy na SSM izay nanao fivoriana maika teny amin'ny Arup Faravohitra Androany. Fanampanazavana azy entiny Ravirazafy Mahenina sy Tokitra Marla.
teboka 13 miopanabesaka ampiasa na miankina na tsy miankina fanjakana no andrasan'ny valaben'ny Fraisakina malagasy na SSM valiny avy amin'ny fitondram-panjakana. Ny 5 desambra no efa narain'ny taratasy ny filohan'ny pirenena sy ny prime ministra, efa nomena ihany koa ireo androm-panjakana roa ary ireo ministera voakasika izany. Ao anatin'ireo teboka ireo anefa misy lalàna tokony efa miatra na ahitsy makasika ny asa, eo ihany koa ny fangatahana fampitsaharana ny antsonjay amin'ireo mpitarika sindikaly sy ny makasika ny karama farany ambany tia miala soretsy ariary ny matimatesany mpitondra fanjakana. Dia ny statut général ny agent public izay tokony ho laniana ary efa tokony laniana tamin'ny taona lasa kanefa hatramin'izao dia tsy hita hoe aiza na aiza ny toyany. Faharoa, ny fitakinany no tokony hanaovana ny ratification ny convention 190 izay efa tokony natao ny volana Jona 2024. Fahatelo, ny fanitsiana sy ny fampiarana ny code de prévoyance sociale. Faefatra, ny fampiarana ny karama farany ambany ho 5,4 ariary ho an'ny sehatra tsy miankina. Fahadimy, fanatsaharana tsy misy fipetra ny antso-jay atao ampitarika syndicat. Fahaenina, fanendrena ireo point focaux an'ny syndicat eny amin'ny primature sy ministera rehetra mifandraika amin'ny syndicat. Fahafito, fandoavana ara-potoana ny karama ampiasa. Fahavalo, fandoavana ny karama sy indemnité samihafa an'ireo ny tapahana karama toy ny prak-drara ary an'ireo izay mbola tsy nomena ny primany satria misy dia misy tokoa zany. Fahasivy, fandoavana ny volan'ny deflatean'ny banky. Fahafolo, ny fandoavana ny complément des indemnités d'installation à la retraite. Faharaiky ambin'ny folo, fampitomboana ny indemnité ho an'ny mpampianatra sy ny mpiasa amin'ny fahasalamana. Faharoa ambin'ny folo, fampiakarana ho 2 ariary ny indemnité de logement ary fanitsiana ihany koa ny ordre de route. Ary ny fahatelo ambin'ny folo farany izay chiffre tian'ny filohantsika dia ny fanamorana ireo fombafomba ampidirana ireo secteur informel anatin'ny sehatra ara-dalàna. Avelotaraina koa ireo zokiolona mbola tsy afaka misitraka ny fisondrononina atao alaolana trano ny CNAPS ho an'ireo mandray izany amin'ny alalan'ny banky dia mitaraina fa tratra oriana ny fahazoana izany vola fisondronono izany satria ireo afa dia mandray ny volana eo amin'ny 70 volana hitsahina. Ny an'ireo banky kosa nefa dia matetika ho efa misasaka aza ny volana vao azo ny fisotron-dronono. Ny vavany mety ho toetry ny andro kosa indray ary ahina ivadika rivo-doza atao anatin'ny valambe fapolory ilay tangoron-drahona amin'ny ranomasimbe indiana raha ny fanazavana nataony teo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro tamin'ity androany ity. Mitatitra amintsika ny makasika izay Ando Miaradiana sy Manora Andriamalala. Any amin'ny 7 kilometatra atsinana ny morontsiraka i Madagasikara no misy ny foiben'ilay tangoron-drahona voalohany. Ny faharoa any amin'ny 7,700 kilometatra avaratra atsinana ny Vohemara raha ny famitamba-bao avy ao anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro androany. Vinavinaina hitambatra iray izy ireo arahiny ivadika rivo-doza atao anatin'ny valombe fapolora manaraka. Somary kisaka miakandrefana ary anambana ny morontsiraka avaratra atsinanana sy avoana atsinanany nosy manomboka ny alarobia ho avy izao. Mila miomana amin'ny fiatrehan'izany ireo faritra voakasika manokana. Ny azo antoka hatreto dia anatona antsika izy mikisaka miakan-drefana izy zany ary anatona antsika ary ahina ny anambana any amin'iny faritra avaratra iny. Etona zany dia tsara ny mampiomana ny mponina rehetra ny faritra avaratra ny nosy mba hiomana amin'ny fiatrehana ny rivo-doza ny voalohany indrindra ary hiomana ihany koa amin'ny mety ho fisian'ny rotsakorana betsaka indrindra tafiditra anatin'izany any amin'ny faritra Diana, Sava na Lanjorofo mety hitatra hatraty amin'ny faritra atsinanana. Mialohan'izay nefa misy rahona avy ao an-dranomasinao no nikisaka nakaty anaty tany na mirotsakorana betsaka tany amin'iny faritra Sambava sy Antalahy iny nanomboka tamin'ny alina toy izay hatramin'izao maraina izao. Raha ny vinavina dia manomboka amin'ny alarobia no any no tombana nanakorotana ny toetry ny andro any amin'ny faritra avaratra ny nosy io tangoron-drahona Rahamaso ao amin'ny ranomasimbe indiana io.
noho ny fisiny tangoron-drahona mihamafy ny tsioka avy any atsimo atsinanana ka mitarika ny toetrandro miovaova eto atsinanany avotany mety arahina orana na erika manify izany somary nanerikerika manjomojomona malimalikendrika ny andro indrindra teto amin'ny ilany atsinanany avoatany nanomboka amin'ny farany herinandro hatramin'izao amin'ny fiandohan'ny herinandro zao ny antony izy io noho ny fisian'ilay tangoron-drahona ao avaratra atsinanana Madagasikara dia mihamafy indray ny tsioka avy atsimo atsinanana tsioka mivaratra azy moa no mahazatra ny olona dia izay no mahatonga an'io andro somary malimalikendrika mety arahana erikerika manify izay na orana manify mihitsy azy indraindray indrindra amin'ny ilany atsinanany avoatany motsiraka atsinanana ao anatin'izay dia saika manorana miatoato amin'ny akapobeny mahakasika ny filazana ny fandehan'ny rendrano eto amin'ny lemaka-Antananarivo kosa androany tamin'ny 7 ora maraina ohatra faingo iraika amin'ny 9 metatra ny avony Sisony eo amin'ny maridrefina Ampitatavika nidina ohatra faingo 20 metatra izany tato anatin'ny 4 ora ary mbola hidina ao anatin'ny 12 ora manaraka 2 metatra ny ireo filazana amin'ny loza manambana eo Ampitatavika ho an'ny rendrano Ikopa 2 metatra ny avony Ikopa eo amin'ny maridrefina Ambohimanambola nidina 4 metatra izany tato anatin'ny 14 ora 3 metatra ny ireo filazana loza manambana 7 metatra ny avony Ikopa eo amin'ny maridrefina Nozato nidina 2 metatra ny rano tao anatin'ny 14 ora eo amin'ny rendrano ny Mamba 5 metatra ny avony Mamba eo amin'ny maridrefina Ambohidro nidina 10 metatra ny rano tao anatin'ny 14 ora ny vaovao fanatanjahantena kosa indray dia tsara fanomboana ny ekipam-pirenena malagasy mba harian'i Madagasikara nandritra ny lalao voalohany natria ao anatin'ny fifanitsanana trano na 2024 lavon'ny Bariata amin'ny saharoa no iraisy ny ekipan'ny Ghana omaly naneo ny fahaiza-manao ny loha larana malagasy ary nampiditra ny baolina voalohany Hakoly tamin'ny minitra 10 tany amin'ny minitra 1:20 kosa vao natafiditra ny baolina faharoa ho an'ny Baria Itsiry voahositra ho mpilalao mendrika ity farany rehefa vita ny lalao ny Baria araka izany no mitana ny larana voalohany ao anatin'ny vondrona 16 misy azy ny 13 janoary ho avy izao no ifandony indray amin'ny Sudan ny Baria. Eo amin'ny vaovany maresaka iraisam-pirenena ary no anakatonantsika ny fampalalam-baovao tahaka ny mahazatra tsy lasaky ny 5:30 no namony ainy ary 4:70 mbola karohina vokatry ny daroka bomba nataon'ny tafika Rosiana tao Dnipro atsimo atsinanan'ny Ukraine ny sabotsy lasa teo ahinany mbola hitombony izay salanisy izay hoy ny filoha Ukrainiana satria tena von'olona ninina nataony zava-nisy tany an-toerana zavandrema efa sy Andry Rakotomalala no mitatitra amintsika ny andindinina izay. Nitohatra amin'ny androany ny fikarohana ireo olona niara-ny daroka bomba nataon'ny tafika Rosiana tamina trano lehibe iray atao Dnipro atsimo atsinanan'ny Ukraine ny sabotsy lasa teo. Hatreto tsy latsaky ny 5:30 ireo namony ainy ary 4:70 hafa mbola karohina raha toa ka olona 7:30 no tafavoaka velona ary avotry ny mpamonjy voina. Efa tsy rary ny ntsony ary efa von'olona amin'ny fomba feno abibiana izao ataon'ny Rosiana izao hoy ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky. Efa endrika asa fampirorona sy fanimbazimbana ny zoma olona ny zava-misy. Mbola iverina amin'izay nanao ratsy ny ratsy nataony ary amin'izay fotoana izay tsisy hanavotra anao ny manodidina anao. Hoy ihany ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky raha nilaza ny heviny mahakasika ity fanafiana mahery vaika nataon'ny Rosiana ny sabotsy lasa teo ity. Hatramin'ny androany mbola tapaka avokoa ny famatsiana herinaratra ao Ukraina ary mbola ao anatin'ny fikarohana ireo niarambona ny tompona andraikitra any an-toerana. Dia iny vaovany maresaka iraisam-pirenena inankiho ary tomboky lasy tomboky vaviny manakatona tanteraka ny pejy ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity. Tahaka ny mahazatra ho arahinao rehefa avy ao ary ny fampalalam-baovao ny fandaharana Ahona Marina, ny fandaharana Global News sy ny fandaharana Dinika. Aorian'izay kosa no anarahantsika ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe monteur. Ny tena kosa ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray tompoko.